atolotry ny radio plus ho anareo. Ferdinand sy Mac. Tantara mitohy nosoratany Ajarandria Manalmanana. Ireo nanomiaina ny tantara Tolotra Andriana Arsan, Sitraka Lovarilala, Priska Rakoto Armanana, niaraka tamin'ny Romy Armanana sy Laingo Andrea. Nandray feo sy nanatodosy Ajarandria. Andro faefatra. Ajanoko eto ty tady dia izany miakatra voalohany. Manaraka moramora lahy rehefa tena tonga ambadiky ny tamboho avy any ivelany aho. Rehefa tafavoaka indray lahy dia efa miandry Andriamaky eto ty tady ty. Dia any ivelany any tsika telo lahy mifankahita. Ary ileo hiakatra amin'izay aho fa mangina tanteraka izany e. Efa mitiaka amin'ny tany zany tongotroroa zany. Tafavoaka soma tsara zany lary Ferdinand inona indray ah. Ary ndraso ery ambadiky ry azo ry aloha iandry ny liva kely. Rehefa tongo maka zay vao miara-maigny zay telo lahy. Veloma ary fonjan-doza, tsisy miverinao tsy mandrak'izay eo ah. Fanakay zary liva kely e. Fa toy maka ndray ty miaka azy ty. Nefa nge dia nasaiko nanaraka natao ariana tao le ry e. Sa ve nisy olana ndray tao anatiny tao? Iny aloha fa efa midy maky. Ary mikoropatsopaka be le ry zany a. Fa misy inona ary le ty e. Iny kosa kaika. Iny liva kely fa mipotra koa. Ary iny ty mampiazakazaka be tampoka amin'ny maka teo e. Loza ty e. Fa ahoana e? Misy inona? Trarotsika e. Nisy vorondolona hita dia tonga dia lasa nampandregny garda rehetra any. Ka andao zany tonga dia andeko. Ainga an'la. Fa dia ahoana zany liva kely ka? Mbola tsy tafidina akory ngely ery e. Fa tsy en'la ve zany sirainy efa manenoneny be zany e. Sa andro ray siposiny eto? Leo kosa rangamba andrasany le ry a. Izy ngeno maka misy basy zany. Oeto ara tongotro. Dia ahoana zany? Hoay le ty e. Jerella. Io menjireo le ry. Tena voatifitry liva kely. Tsy mba hijanona eto kosa raha maka fa lasaka. Tena vola ry. Io mitsirara amin'ny tany io. Dia ahoana reny ataoko e? Andeha hamonjy ny aiko anenjika ny Ferdinand sa hamonjy any liva kely? Tena mialatsiny alesa raha liva fa tsy maintsy amela ny larery. Mety ho tsiniko nefa mino fa hitsodranao ay lahy. Azarana raha elo lesy fa ezaka natanteraka an'izay afatra lahy. Ary aleo mitsoka amin'izay fa raha Ferdinand ohatra nefa tsy tazana tsony a. Dia maty moa le tsy liva kely. Nefa nge ka tsara sainy le ry iny. Fantatro lesy zany a. Tsy mila zavainy lahana tsony ihany koa. Zay nge niara-niaina tamin'ny ry ela tao am-ponjano ela e. Tiako tenenina nge hoe zany tokony voatifitra teo amin'ny toeran'le ry e. Tsy azoko nefa fa lasa mifamadika tapoko izay mitsamona tamin'ny farany. Andraso aloha e. Fa inona marina moa zany ny tena zava-nitranga tao e. Efa vitantsika lamina tsara nge le programa tamin'iny fa hoe elano miakatra farany. Sura misy afa novainy lisany ndray ngamba le izy matory eny ny zava-nitranga. Ka mbola nisy andrikarona anatona nge nakeo amin'le tamboho iakarany. Tsy maintsy niandry andry zareo hiala teo aloha vao afaka nianika le ry. Zany efa vonona tsara rehefa avy napresaka an'le vorondolo tany amin'ny vavahady tany. Rehefa hitako fa mety niva kely hiala teo amin'ny tamboho le kary rehetra dia nanome signalina ana le ry hoe tonga dia mandehana. Dia zay no natonga tafasotiny aloha. Dia le ry ny taraiky. Ka tsy fananiky kosa ngely ty zany e. Zay koa ngamba nefa lahatra sanjara ho anay roa lahy.
Ka inona ary zany no atao hoe isara-dalana manomboka etsika sy lasa ahoana? Fa ahoana ka? Misy toerana ahitana azo isitrihana nga aloha na dia herinandro mampilamina kely ny toedra raha fotsiny ary? Eny e, misy ihany fa tsy ditiako iarahana amin'lahy loatra e. Nylay ihany mantsy fa dia mitombo ny sarja raha vao misy olona roa be izao ko. Aiza kosa lesy e, dia ho vita ny lava zany ny anary anaty alabe aty. Zangely ty ry Ferdinand tena tsoroko amin'ny lava na dia fianakaviana ray aminay aza amin'izao tsy misy raharaha tsony. Neny anivo ny fiarahamonina efa mahafantatra fa manao ratsy dia iza tsoa loha zay lahy no amaharako eo ka vato boribory ngely ty za amin'izao e. Ka mandehana le sy mitady izay mahasoa an'lahy, afaka miaraka miketrika amin'ny zavatra miaraka amin'ny akaman'lahy taloha nge lahy. Fa raha ny hoe hiaraka amiko amin'izay tany alehako aloha mety tsy ety a. Ka za ngely tsy dia hoe hijanona ho vesatra ho an'lahy, mba mety mahavita zavatra ihany sady tsy hoe labe nge zany e, mety ho tapa-bolana eo fotsiny raha ela indrindra. Rehefa milamindamina ny fitadiavana antsika dia efa afaka manderery amin'izay a. Ena re, fa tsy mihoatra an'izay a. Ny olana koa nge lesy izay tena hoe le sakafo sy le vesatra loatra e, fa le tsika sy lahy miaraka mihitsy. Moramora ho amin'ny polisy mantsy ny atsikaritra atsika amin'izay dia ara ho raisim-potsiny eo. Fa mba mangataka lesy e, aleo fa hiezaka ny afina farak'izay mety ahy sady mahazo matoky alahy fa vonona ny anaraka an'izay vepetra rehetra teneniny lahy. Ka andao are, sady ohatrany misy feona sirainina polisy manantony zany a. Aleo tonga dia eto amin'ity aly ity tsika miditra dia manaraka sisin-drano fotsiny avy eo. Tena leo alamadeny izao ny sain'Andramaka fa tsy fantatra izay mbola mety iseho any an-trano seno any a. Tena tsy tia mihitsy mantsy ny zavatra sahala amin'izao, indrindra fa hoe bandy niaraka ny gadra tampoka any no entiko miditra ao an-tranony indray. Le riko nefa ity toa mampalahelo raha tonga dia ariko atiako. Aleo raha nga resena lahatra fotsiny le ry hoe miala rehefa vita ny roa andro ny toeranao amin'ny seno a. Za indray avy eo mandamina an'izay olazaina azy. Ary aleo hiala eto amin'izay ka mino aho fa efa afaka izay na le rahan'le ty. Mbola ela koa mantsy vao tafavoaka n'ity aly ty raha izao. Ary andraso hoe ohatra ny teny efa ty anivo ny ala mihitsy izay roalahy zany a. Ohatra ny misy feon-drano kely mandeha ato ambadika ato zany. Drais mety zany e, tonga dia miampita an'izay dia somary misaika kely eto. Ho faty ny fofonay roalahy amin'izay ary ho very tanteraka avy eo ny alika mpitsongo ty. Aleo fa izay no atao e. Maka mitsangala fa misy rano afaka analana etaeta tsara ery ambany ery. Radio Plus. Fanakaiza tapoka teo koa Ferdinand, samy miarana torodety andro izay teo dia makaiza le ry dia ho sanatria ve ka narian'le ry reto ahy. Tsy sahanao an'izany kosa izy ka, fantatro mantsy fa tsy maintsy isy zavatra ilan'le ry anahy. Dia nakaiza nefa sady amin'ity andro alina be mikitroka ity, tsy vo amin'ny 110 alina izao raha misy. Sa mety hoe lasa ny ambadika any ve? Laso hoe ohatra ny tsy mitakoko etsy ambody hazo itsy dia maninona eo ka, sady tsy mihetsika mihitsy nge le ry izany fa maninona eo ary. Andraso hoe atonoko Ferdinand, ora Ferdinand. Manginy lahy raha aza mijoro be fa matory ambany ohatr' izao ataoko izao. Fa misy inona raha Ferdinand? Manginy lahy aho dia midina ambany fa le ty koa zany tsy azo tenenina mihitsy. Eny ka zavao anary aloha ny antony mahatonga ny lahana ohatr'izao e. Tsy mila miteny lahy fa mijery dia miaino e. Reo hitan'ny lahy retsy ambadiko ny hazo retsy. Oay, fa iza daholo ty reo? Moramora lesy fa so enindreo tsika ka ho loza.
ay fa iza ho ary io e, de iza koa io vehivavy mifatotra eo amin'ny vody azo io? Bandim-pakakeriny ngamba lesy ireo mino aho fa io vehivavy io nalaindry zalahy de aty anaty ala ty no apetrany. Za matsy nylesahany zalahy tamin'ny telefonina teo. De inona ny ataolo ty? Ry zalahy reto ohatrany sady be de be no mirongo basy daholoko. Ka inona no azony lahy atao eo e? Miandry aloha tsika dito izy efika avy eo. Reny fa lasa ty e, milaza hitady rano an'ny vehivavy io reny telo lahy reny. Andraso aloha elahy fa aza mikoropaka be. Mbola misy roa lahy retsy ambadiko retsy. Ary maninona raha zao tsika se lany manaroatra mitsoka e? Raha hitan'reto eto matsy de ho sahirana eto tsika. Milamina fotsiny aloha elahy e. Za raha mieritreritra hoe mety fitiavan'Andriamanitra tsika ny anton'izao a. Fela ve lasa daly e? Efa hita zao fa loza manantona ko fitiavan'Andriamanitra ahoana, sa te hiverina any antsefa andro any alina ihany lahy? O ramaka, mba mandinika aloha vao manapa-kevitra fa tsy. Zao ny atao e. Ela mandeha avy ary ambadika ary. Mitondra lahy vato ray afaka toraka lalavitra tsara. Miandry kely elahy de atsy-pahazo mafy any lavitra any le vato mba hanaitra an'ireo roa lahy reo a. Za mandritra an'izay a, izaka mahany vehivavy io de hitondra azy hitsoka lavitra be de manenjika anay lahy avy eo. Tena manao revin-gadra mihitsy elahy ty ka. Tsika ary hiezaka hitsokako. Inona indray nidirana amin'izay fangalana keriny? Za indray le ty, mba alefaso lavitra le sy ny saina. Mety ahitantsika vaholana io olona io raha tsika mamonjy anazy. Ka ahoana e? Ela be eto fotsiny. Indray ary de ahoana nefa raha tsy mifankahita tsony tsika ka? Ary amin'le lalankely nakatsika aina iny le sy ny fotoana. Mino aho fa tadidiny latsara iny e. Tadidiko iny ka. Zay ary fa lasa ahy. Zay fa nitoraka lery. Lasa amin'izay lary ferdina. Efa reny rivatra reny koa izy roa lahy teo. Ary andraso, aleo jirena aingana zay manana ty tady ty. Ary tena mifatotra mafy be nge izy zany e. Tena mafy be ty. Zay ka. Iny kosa fa mivany avy aty aoriana. Ny tongotra sisa. Zay. Toa tsy matsiaro tena nge ty olo ty zany e. Sa matory ve? Ka aleo raha nga tonga de bataina any fotsiny a. Sady ohatrany tsy dengeza ihany keo izany matsy. Mino aho fa maivana izy raha izao fijeriko azy zao. Zay. Tonga de atoko eto an-damosina de azakazaka farak'izay mafy amin'izay. Sady mety fiverina koa zay reny. Natolotry ny Radio Plus ho anareo teo. Ferdinand sy Mac. Tantara mitohy nosoratany Ajarandriamanalmanana. Ireo nany miaina ny tantara. Tolotra Andriana Arsan, Sitraka Lovarilala, Jiska Rakotoarimanana, niaraka tamin'ny Romy Arimanana sy Laingo Andrea. Nandray feo sy nanatodosy Ajarandria. Raha ampitso ny toiny